Faly miarabantsika ny tokantrano manaraka ny météo ny anomboantsika azy ny any an-dranomasina. Isy ny alin-drano avy any Atsimandrefana zany kasika ny amorontsiraka Atsimandrefana ny Anosy aty manomboka ny Ampisoariva koa manoloan'izay dia iangaviana ny mpampiasa ranomasina sy ny mpiandrika mba hitandrina manomboka ny Talata maraina moa zany satria dia mety ho tafiakatra any amin'ny 3.5 metatra any zany ny avy onja ao anatin'izay. Ny eto Madagasikara raha ny toetrandro amin'ny ankapobeny kosa indray ny sary antsika tamin'izana bolana no anomboana azy dia mbola mitoetra hatrany ao atsimon'ny Madagasikara io ilay rindraona na ilay antsoina hoe front zany ary toy izay mandrapatonga ny talata fa ny alarobia kosa indray dia efa ny alizay no manjaka eto Madagasikara zany hoe miverina ao anatin'ny volonandro ririnina zany tsika manomboka ny alarobia izay. Ny Ampiso maraina raha ny toetrandrotsika dia ny zavona no manjaka saika manerana ny voatany iray manontolo mitatra raty amin'ny faritry ny Anosy sy atsimo atsinanana aty misy ny orana malefaka miatoato raha ny any amin'ny faritry Savasy analanjorofo aty zany maina ny andro moa zany ho any faritra sisa ary balika be ny masoandro indraindray. Ny toetrandrotsika ho any Rapiso tolakandro kosa dia mbola maina tanteraka ny andro zany saika amin'ny faritra maro manerana ny Nosy na dia somary lalovandraona ihany raha ny aty amin'ny faritry ny atsimo atsinanana sy Anosy aty zany torak'izay ihany koa ny ilany avaratra atsinanany Anosy aty. Ny maripanatsika ny ambany indrindra dia ny any Antsirabe hatrany no ambany ao anatin'izay satria dia mahatratratra any amin'ny 2 degré Celsius zany ny maripana. Ny ambony indrindra kosa indray raha ny aty amin'ny avoatany dia isy fiakarany indrindra ho an'iny faritry ny Otmatsiatra iny tafiakatra any amin'ny 5 degré Celsius. Ny toetrandrotsika ny andro ny talata kosa indray dia nolay fisian'ilay rindraona ikasika aty amin'ny amorontsiraka vatovafitonany sy atsimo atsinanana aty dia manomboka mandraona zany ny andro amin'ireny faritra iny izay mitatratra amin'ny voatany ihany zay indraindray indrindra ny takariva moa zany maina ny andro ny faritra sisa. Ny maripanatsika ao anatin'izay dia manomboka ahitana fiakarana tsikelikely ny maripana ambany indrindra raha ny aty amin'ny voatany tafiakatra 20 degré zany raha ny any Antsirabe fa ny ambony indrindra kosa indray dia misy ny fidinana satria dia tafidina hatrany amin'ny 220 raha ny aty voatany ny mafana indrindra ao anatin'izay dia ny any avaratra andrefana hatrany. Ny andro ny alarobia ny amaranantsika azy dia efa manomboka manjaka ny alizay vokatr'izay ihany koa dia misy ny orana saika amin'ny amorontsiraka atsinanana izay mety ho arahana herika izay raha ny ilany atsinanany atitany mitatra raty amin'ny atitany Madagasikara moa zany ny rahona indrindra ny maraina sy ny ariva manomboka ny alarobia izay maina ny andro ny faritra sisa. Ny maripanatsika dia misy fidinana ny maripana ambony indrindra raha ny aty amin'ny ilany atsinanana Nosy sy ny aty amin'ny voatany manomboka ny alarobia zany fa ny ilany andrefana mijanona ho maina ary mafana hatrany. Izay ny meteotsika tamin'ity andro androany ity manasanao hatrany anaraka izany veloma tompoko.